na hoe lanao aingana tsy maintsy efara amin'ny hoe ianao sy Andriamanitra dia nofinao sy nirifirinao dia ianao rery amin'izay no anapa-kevitra raha andeha hamaky izany na andeha hiala eny an-dalana. Ny maka fototra mila fotoana, ny mamovo tsara mila fotoana. Zao ny famantarany nofo izay tiantsika ho resana androany dia ny hoe maika sy tsy maharitra. Ny nofo dia manan-javatra iray ho lazaina rehefa manao izay andehanana amin'ny toerana iray, mbola tsy any amin'izany ve, mbola tsy any ve, mbola tsy any ve, mbola tsy any ve. Raha oviana Andriamanitra, raha oviana, raha oviana Andriamanitra, raha oviana. Any am-piangonana isika mira hoe eo an-tananao ny fotoanako. Ianao ve fa nitondra zazakely nandeha voyage lavitra? Tsy fijaliana ve zany? Entinao daholo ireo zavatra rehetra amin'ny taona hikarakara anazy fa tsy mbola ampy azy ihany zany fa dia izay misy eo no anamperanao ny lalana. Mbola tsy tonga ve? 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 Ohatr'izany ihany isika amin'Andriamanitra dia azoko sary an-tsaina izy miara-mandeha voyage amintsika. Avy amin'ny maha-kristianina mbola azazantsika ka hatrany amin'ny fahamatorana feno. Fijaliana dia tahaka antsika mandeha lalana lavitra miaraka amin'ny zazaroana telo ao amin'ny seza aorianao. Ka mila tahaka antsika androany fa ny tsy faharetana dia vokatry ny nofo. Ary ny faharetana araka an'Andriamanitra dia vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana. Zao faharetana zany tsy hoe fahafana miandro fotsiny fa anome anareo fahalalana kely androany izay mety tsy mbola fantatrao fa tsy maintsy hiandry ianao. Tsy manina na ilainao zany na tsy ilainao, na koa tianao zany na tsy tianao, ka na koa miandry ianao na tsy miandry. Tsy misy miankina amin'izany, miandry dia lalam-piainana. Tsy misy olona mitondra voaka androany zany dia azo zanany rapitso. Mitondra voaka isika avy amin'ny karazana zavatra maro, mitondra voaka isika amin'ny hevitra famoronana, nofy, injery lavitra ny amin'ny fiainantsika. Ny voka dia miainga avy amin'ny masom-bolo iray dia avy eo manaraka fivoarana izany. Sasany dia mahafalifaly kokoa noho ny hafa. Ny iray izay tsy dia mahafali loatra dia ilay antsoina hoe transition. Io ny tena marary indrindra fa isan'ny ray tsy maintsy mialohan'ny fahaterahana. Zany izao dia dingana ray izay verin'ny vehivavy fa tena hafaty azy mihitsy. Ary izay ilay tsy tenena ny dokotera afa-tsy teny indray dia ny hoe atseho dia hoe ianao hoe adala ve ianao raha mbola manena amin'izao angamba ho rovitreto ny tenako iray manontolo. Aza terena nena ntsony aho. Tsy haiko hoe karazana fivoarana ahoana eo amin'ny fiterana ianao zao. Amin'ireo nofo sy jery lavitra na ny fahamatorana ara-pananao izay mety ho hafa koa. Fa ilaza aminareo fa mila fotoana foana izany. Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fitomboana. Tsy ahita fomba akory aho hanomboana ilaza aminareo ireo dingana sy sehatra samihafa izay efa nandalovako. Fiany amin'izay ny atomboako ka hatramin'izao. Ary izao manokana dia sahirana mihitsy ny amin'ny olona izay miala eny an-dalana eny. Ny manomboka tsy sarotra. Fihetseham-ponao hanampy anao hanomboka. Zaho vaovao e! Yeah! Dia ny olona rehetra hevitra fa tsara ny hevitrao zany mihitsy. Tena tsara zany rahalahy, tena tsara zany rahavavy. Yeah! Tonga dia ataovy dia. Izay no hainoanao azy ireo fana dia tsy hisy hanampy anao intsony izy. Na hoe na ho aingana ianao tsy maintsy efara aminao sy Andriamanitra rery dia nofinao sy nirifirinao rery. Dia ianao rery amin'izay no anapa-kevitra raha andeha hamaky izany na andeha hiala eny an-dalana. Amen. Za sy Devo izao efa nivady efa 440 taona. Izao ndresaka izay maly tonga teto tamin'ny fiaramanidina niaraka tamin'ny zanakavavy zany teny tamin'ny Devo hoe raha alain'Andriamanitra alohako ianao za dia tsy hanambady izany intsony mihitsy. Tsy hoe satria tsy manana mary azy tsara fa tsy te hisedra izany intsony ny Baiboly milaza hoe ary andao ny rainy sy ny reniny raha lehilahy dia hitambatra amin'ny vadiny ary ho tonga nofo iray izy roa. Tena mamery izy zany.
fa milaza aminareo lay fiovana tena nofo ratsy ny hoe manao zay anambarana fiainana roa dia manambatra olona roa samy hafa mihitsy manao zay hitambarany dia manao zay ahafana milaza hoe manana fiadanana tanteraka izay tsara kokoa aminao no manana an'Andriamanitra ao anatinao raha tianao aomby izany dia hoy Davy hoe za akory tsy ameriny izany tsony zany akory tsy midika hoe izay zany tsy tena mifankaty tena faly zay fa nivady fa milaza aminareo hoe raha milaza hoe mivady 4 taona zay mitehaka daholo ny olona fa ny antony tokana mahatonga antsika eto androany dia tsy hoe satria isika tsy mahatsiaro tia mialan-darana fa misy fotoana maro atsirovantsika toy ny manjera ilay fiarovany isika azo antoka fa nisy fotoana Davy te hiala sy hitsokan-darana tamiko tany aloha tany nisy ireo zavatra izay nilalovako ny veriko hoe tsy zakako izao zany raha tsy hoe tsy vitako izao dia tsy hitanareo tsy vitako izao farany laza hoe hitanao izao andeha hijery ireo zavatra tsara ka satria na dia mahita bozaka maintso amin'ny lafiny ray azy ianao dia mbola mila avanao ihany koa zany bozaka izany tsy ho tanteraka foana zany ka izay zavatra rehetra anananao ity hafan'ny olona aloha amin'izao marina izay zavatra nananao amin'ny fiainanao izao ka ity hafan'ny olona aloha ka azonao tsika eo amin'ny endrika ao dia tsy maimaim-pona zany ary tsy azo fahatany ary tsy azo aingana zany ary milaza aminareo mihoatra ny zavatra rehetra za te ahita olona miaraka amin'ny fahasahiana ara-panahy za te ahita olona zay laza hoe za tsy halan-darana zany mihitsy satria hitanareo zao tena mora mihitsy ny mialan-darana zao no laza hoe tsy halan-darana mihitsy fa anao zay asain'Andriamanitra ataoko ho tonga arak'izay ilan'Andriamanitra ahy anana izay tian'Andriamanitra ho ananako fa milaza tsotra aminareo mila fotoana zany sika rehetra malala fa ny ray amin'ny olonantsika lehibe dia nivoaka ny velany eny dia manomboka manao zavatra araky ny nofo miezaka mampitranga zavatra izay Andriamanitra irery ihany no mahay mampitranga azy oabolana fa 1:25 ny hevitry ny mazoto ny mivoatra sika rehetra ilaza hoe hevitry ny mazoto zao ainareo ve zany hoe mazoto zany tika hoe miazona foana dia miazona foana dia averinao foana sanandro ianao mianatra ny teny sanandro ianao mideran'Andriamanitra dia rainao Andriamanitra feno fisaorana ianao na dia tsy mahatsiaro tenao feno fisaorana aza dia makany am-piangonana manompo ny hafa dia manome ny ampahafolo ianao dia manao foana ny fisainana sy ny hevitry ny mazoto dia mirona amin'ny fahafenona fa ny olona rehetra izay maika sy tsy maharitra dia alahelo ihany oabolana fa 20 hitanao va ny olona faingam-bava ny adala aza misy antenaina kokoa no izy zao iray amin'ireo zavatra mitranga rehefa maika loatra amin'ireo tenitsika sika dia ny fananaovantsika fanekena izay tsy ampoizitsika akory na ho voatazontsika zany na tsy manao izany amin'ny fahalehibeazan'ny fihetsem-po sika firy aminareo zao matadidiny taikitako maly mety mbola ampiasaiko indray iny androany alina fa ampiasa ny ohatra ny taikita ny 4 jolay re olona fa manomboka amin'ny fipoahany zany dia aveo tampokeo zao dia tena ohatra zany mihitsy ny nofo afaka tena falifaly mihitsy sika dia manao fanekena le retsy dia raina ny tompo afaka matoky avy ianareo ataoko zany alleloia mandrindra sakafo ny latsinainy manomboka hivoaka hiasa ny taona vaovao nininy zany dia hitanareo tsy maintsy afaka mitrosa amen dia aveo manao fanekena sika fa miteny tsy ampeverana miteny tsy manao kajy ny vidiny sika teny sika tsy mihevitra akory hoe atraiza moa ny fahaelan'izany fotoana zany sy izay mety ho amafiny zany tsy nanan-kevitra zay tsy maintsy ho atrehako tamin'ny nanao eny tamin'Andriamanitra tamin'izy ny antsoanao zao
iveriko amin'ny lafindray fa tsary zany hoe tsy manan-kevitra ny amin'ny tranga amintsika zany satria raha ny tsirairay avy amintsika no afaka mahita ny fiainantsika manontolo manomboka zao ka hatramin'ny ho avy dia mety lasa fotsiny hoe tsy mpiaritry skotia tsy manao n'izany mihitsy za ety ivelany ety fisika rehetra malala amin'ny alalan'ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny tranga dia maka fotoana lava noho izay veritsika foana lafo mihoatra noho izay azontsika vidiana sarotra lavitra noho ny izay afa-keretantsika amen zany hoe na ny fananana zanaka azy ny olona zay tsy mbola mananjanaka mihitsy tena faly fotsiny zareo ananjanaka hoany re olona fa refizy no iteraka amin'izay tsy manao an'izao tsy ny atena adala mihitsy ny olona maniry azao miveka atateraka dia teraka le zaza avy eo dia ho ianao hoe tena dia mbola miteraka indray nareo avy eo satria ny vokatra farany dia mendrika eretana ho iaho hoe ny vokatra farany dia mendrika ilay irifiry mba azonareo an-tsaina ve ny hafaliako fa tsy ny ahalandalana ny amin'izay ny antsoin'Andriamanitra ahy ho ataoko rehefa misain'ireo toerana rehetra amin'ny fiainako azy tena sarotra izay nanyriko fotsiny lazany hoe ajanoko anty fa tena faly aho fa tsy nanao izany satria izaho aho miaina amin'ny valisoa sasany amin'ireo toetra izay tafiditra eo amin'ny fiarahamonitsika izao ny marina dia animba ny tontolo ara-moraly manontolo ny firenentsika raha tsy taitra isika mba hamela anitra dia mamantatra fa amin'ny alalan'ny fahasotoana fa afaka fiandrasana an'Andriamanitra fanaovana ny tokony atao matetika mandritra ny fotoana lava mialohan'ny azonao ny valiny marina no any ahafahanao mahavita fanatanterahana sy azonao izay tian'Andriamanitra ho azonao lalan'ny fitomboana ara-dalàna izany naiza misy anao amin'ny fiainana misy hevitra ho an'ny fitomboana manokana foana ary anampinanao amin'ny karazana fipetra fotra mba hatonga anao arak'izay tokony hoenao marina dia nanasa-piteny sy mpanoratra iraisam-pirenena John Maxwell ahoana John ianao zany nianatra ny amin'ny fitomboana manokana sady nanoratra boky mahafinaritra maro be fa zao ianao dia efa manana boky vaovao efa ivoaka ny amin'ny lalan'ny fitomboana indray ka mba resao kely anay zany hoe zao josy ianao koa ange nanoratra boky maro ary tena nanoratra boky maro tokoa ianao misy sasany izay efa fantatrao fa takareny hoe ohatrany hoe natsoina mba hanoratra za tena tia mikasika ny fitomboana dia izaho koa tena tia mikasika ny fitomboana manokana satria fantatro izay nataon'izany teo amin'ny fiainako tamin'ny lalako izay nataon'izany tamin'ny fiainako dia tena tsy androko mihitsy izay izarana izany amin'ny olo-kafa satria fantatro izay ho ataon'izany eo an'izy ireo fa raha ny zava-dehibe ny trango tamin'izao 20 taona tany amin'ny taona 2017 tena amin'ny 20 tany nanao pastera tany Lankastera aho io nisy le raha niarany sakafo tamiko indray maraina dia nanontany ahy izy zay tena tsy napoziko tanteraka mihitsy dia nijery azy ka nanao hoe Jona inona no hevitra ao amin'ny fitomboana manokana fa izano tsy nahavaly ana iray azy mbola tanao loatra tamin'ny saina nampitarika no hevery fa tsy maintsy mahanavaliny azy zany hoe tamin'ny zavo nanomboka ny mpitarika dia mieritreritra fa tsy maintsy ho ramsy mahanavaliny zao lehibe vao mainka mahana fanontaniana betsaka noho ny valiny hainao hoe ahoana ny fandehan'izany tena tsy ananako hevitra zany fa rehefa nanontany hevitra ny amin'ny fitomboko manokana izy dia tsy adiniko mihitsy dia nanombo miresaka izay nataoko sy ny mikasika ny asa fanompoko sy ny ezaka mafy nataoko taloha dia hitanao takareny fiaramanidina miodikodina fotsiny reny tsy nandeha lavitra kory asa teo amin'ny 20 minitra ny resaka teo dia lany lasantsy eo dia nadaboko amin'izay fanta fa tsy nalala nininy ianao fantan'izany fa nijery izy dia nilaza hoe tsy manan-kevitra ny amin'ny fitomboana manokana venao lasa ny 20 minitra dia hoy izy hoe lasa ny fotoana zao anaka fantatra fa tsy manan-kevitra ianao dia tia ny tena nanampiana abetsaka mihitsy nijery izy dia nilaza hoe John ny fitomboana dia tsy fivoarana automatika Josy vao izay mihitsy no nanomboan'izany tato amiko fa raha tsy maintsy hitombo dia mila manana zany fa tsy hitranga fotsiny amiko izany satria za velona ary mba tena naniry nipetraka fotoana lava aho ary mino fa betsaka ny olona misainy izany tena raha vao makany am-piangonana fotsiny raha vao miasa fotsiny ary raha mba izao fotsiny no zao zany karakarao ny fianakaviany fa za hitombo tonga teo amin'ny famezana ny zavatra tokana izay automatika ao aorian'ny fahaterahana dia ny fahafatesana tsy mila mamaky boky an'izany sika tsy mila manana fampianarany amin'izany sika tsy mila manana mpanolotsainy amin'izany sika tsy ilaina ny manao izany zao lazaika hoe manana faharetana ela dia vitanao izany izay ny zavatra tokana automatika
tamin'izany andro zany tamizy nilaza hoe ny fitomboana tsy fivoarana automatika dia niova ny saiko dia notany amin'ny Margareta dia nilaza hoe nana fampiresana tamin'ny olona ao androany dia nozareko taminy zay nozareko taminareo teo dia hoy izy hoe mbola tanora sika rehefa mpivady dia efa tena ray hoy izy dia mila mitombo zany dia hoy hoe mila mitombo miaraka sika fa hoy hoe tsy haiko akory aza ny fomba hitomboana dia nandeha nitetoreo namako nandritra ny ambolana aho nanana hevitra ny amin'ny fitomboana manokana ve nareo Josy tsisy na dia iray za tamin'izy ireo nanam-pilanany amin'ny fitomboana manokana dia tampoka teo dia nahatakatra ao fa raha toaka hitombo dia anao izay amelabelarina mpilanany amin'ny fomba hitomboko manokana dia ohatrany hoe tsotra erinina ndre izany zao fa tena fotoana lavabe no laniko nanaovana izany hitako fa raha amelabelatra mpilanina ho an'ny fitomboana dia tsy maintsy ho zavatra ho ataoko isanandro zany satria zasy ianao sa mahalala fa tsy afaka mitombo izany ianao raha tsy manara-dalàna na indray mandeha isam-bolana aho no andeha hamaky baiboly na ohatr' izany koa no hivavahako tsy maintsy isanandro zany ary tokony ho tsotra zany dia hitako koa fa tokony ho amin'ny toerana izay manavanana izany sy mampatanjaka satria afaka mianatra mikasika ny zavatra betsaka isika fa raha tsy izany ny antsoko marina na raha tsy tena manavana izany dia mety ho haiko ihany zany fa tsy tena nampy aloatra zany hoe tsisy tsy antso tokony anaraka miramitsy zany matiky tsy nisy olona tamin'ny fiderana androany laza hoe oreolona fa hira tsara Josy androany raha mba hira mantsy izao androany tsy nisy olona niandry na dia zaza tsy hanao dio eto akory izay ary tsy manao dio zay zao na dia zany aza nitondra tamin'ny lala manokany fitomboana izany ary nanova rahabaky tenin'ny fiainako mijery ny lasa aho androany amin'ireo boky izay nisoratako ary ireo zavatra izay nolazaiko rehefa mitesy mampianatra rendrehetra ireny dia nivoaka avy tamin'ny tranga izay nolalovako izay efa ho 70 taona izao planina fitomboana manokana ho an'ny tenako fa tapoka teo dia nandona ahy izany na dia nanao izany ho an'ny tenako aza tsy mbola mipetraka izany aho ka ametraka izany tamin'ny fomba tsotra ny fomba hitomboan'ny olona iray dia nanoratra boky aho ireo lalàna 12 ny fitomboana manokana izay ny marina lalana izay manaja ny mahaolona manaja ny inona ny tsinao ambara rehefa milaza ianao hoe lalana satria izany dia zany dia manakorotan'olona mihitsy ny tiako olazaina dia miasa ry zareo miasa mitrangan-javatra rehetra tahaka ny gravité zany tahaka ny gravité zany ka miasa ilay lalana tsy hoe hevitra tsara fotsiny zany fa tena miasa mihitsy fa mila ampiarinao zany ary raha ampiarinao amin'ny fiainao izany iova ho tsara koa ianao ary raha tsy ampiarinao amin'ny fiainao izany dia isy bangy amin'ny fiainao ka arabaky tena miala-pandrina mifo amin'ny 3 ora sasany eo dia manao ny peignoir koa dia mandeha midina dia midina any amin'ny efitrango koa dia manomboka manoratra dia manoratra mandrapitatao vonana ary rehefa izany dia nahatsangana tanteraka ireo lalana dia mifon'ny fitomboana ohatra izao na ny iray voalohany dia ilay hoe iny ary andraso aloha ilaza zavatra iray satria za mihevitra hoe zany dia tiako hanananantoka tsara zany mialohan'ny andehana lavitra fanampy fa raha vao miresaka voalohany amin'ny fitomboana dia betsaka ny olona miseny hoe tena te hitombo amin'ny fandrarana te hitombo amin'ny arabola te hanana trano te ahita ny janaka mitombo fa ny zavatra izay tiako velabelana dia hoe mialohan'ny tomboniny tsirairay avy amin'ireo ianao no mila mitombo miainga amintsika ny zavatra rehetra ka isika zany afaka manao hitanao misy toerany ainganao mialohan'ny atokavanao foana mazava ho azy rehefa misy pastera manantona ka mangataka amiko ny fomba ampitomboana ny fiangonana dia hoe ampitomboy ny tenanao tsy afaka manome izay tsy hanananao izany ianao ary raha resaka fandraharana raha misy mpandrahara kely iray manomboka asa na izy lehilahy na vehivavy za te ampitombo ny fandraharato ampitomboy ny tenanao fa manomboka amintsika foana aloha zany tenenao aminay amin'izay ireo lalana ireo lalana 12 angely dia mikasika sy mampitombo ay daholo satria raha marina amin'ny tenako aho mikarakara tsara dia hitranga daholo ny zavatra tsara rehetra tena tsara kosa zany ny lalana voalohany tena tsotra kely mihitsy dia ny lalan'ny fanahana tanjony izay milaza tsotra hoe ny fitomboana tsy mitranga ho azy marina zany ary tsaroako tamin'ny natsiaro antso tamin'ny asa fanompoana dia tsaroako ny ndraiky nipetraka tamin'ny sira ndray andro dia hoy hoe Jaona izao ianao zao manana antso eo amin'ny fiainanao dia izao ianao no mila mamatra izay ho faly abiazanao amin'izany antso izany raha hatratra ny potensielanao ianao dia hoy izy hoe raha andeha hanatratra ny potensielanao ianao izy dia mila mandany fotoana isan'andro miaraka amin'Andriamanitra dia tsaroako nakany amin'ny kolejy efa olombavao ary to ambadiky ny campus misy trano kely iray izay tena eo akaiky ny lalam-by tena eo akaiky ny tranonjiro mihitsy tsy matehijery loatra fa zara fa efitrano kely iray izay ka isan'andro eo amin'ny ray ora ny sakafo dia mandray mibaboliko ao sy ny ipadiko dia mandeha makao aho mandany ora iray nanana tanjona atao ka aingana mihitsy no nanomboako ny andra izany satria natokako mihitsy izany fotoana izany ary nanana tanjona
izany ny fiandohan'ny fiovana mahafinaritra ara-panahy teo amin'ny fiainako ka izay ampianariko mikasika ny lalany fitomboana dia ny hoe tsy hitranga ho azy zany satria ilaina irina hitranga izany na ianao misy olona mba tiana ho taafiny nisy fotoana namaky ny William James nylaza hoe ny akamaroan'ny olona dia maniry fatratra ny anovany toerana misy azy fa izy ireny tsy mba faliny amin'ny fanovana ny tenany zany mihitsy ary zany rehetra zany dia resaka olatsika lehibe indrindra tena zany mihitsy ary izany boky zany zao dia miresaka hoe andao vaina ary ny lalan'ny fananatanjona dia milaza tsotra hoe tsy ho kisendrasendra mihitsy zany tsy afaka maniry fotsiny hitrangana zany ianao tsy hitranga akory azy zany satria ianao miaraka amin'ny olona izay mitombo fa mila manapa-kevitra amin'ny tenanao ianao fa anao izany fanapa-kevitra zany ary zany nanomboka oatra zany tsy misainao hoe misy lalana iray ambony lalana hafa fa izao ny zavatra fantatro raha vao tsy manomboka amin'ny lalan'ny fanaovana tanjona ianao ka milaza hoe andehanao izao dia andehanao tanjona izao dia tsy ho mety mihitsy ireo lalana ambiny rehetra ireo tena fantatro fa tsy azontsika amin'ity programa ity daholo izy 5 ka lazao roa afo zay inona zany mety manandanja indrindra amin'izy 5 araky ny hevitrao ny lalan'ny fefieritreretana ilaiky ny mamantatra sy mampitombo ny tenako ary sika sinao mahalala fa Andriamanitra ny namorona antsika nanome antsika talenta izy dia ilaiko fantany hoe inavy zany mila fantatra hoe inary ny passionko ka ny ampianariko dia hoe izao no ahitanao ny passionao amin'ity toko ity dia izao no ahitanao ny talentanao dia izao no ahitanao reo herinao dia reto avy ny toerana tokony fahananao dia tianao fanana ny passionao dia tianao fanana ny talentanao ny ankamaroany olona rehefa misaina mikasika ny fitombona izy dia misaina mikasika ny fandresena ny fahalemena dia za mampianatra ny fanoatra amin'izany zany mihitsy satria efa nandrianao ny teny zao aho hoe Josy efa nilaza zao ianao hoe Andriamanitra tsy azona antsika amin'ny fiandreketantsika talenta izay tsy nomena antsika akory ny fahalemeko dia fahalemeko foana ary za zany tsy mba ka na dia zako azy zany dia tsy mba hatanjaka arak'izay ilaina mihitsy tsika tsy miresaka mikasika amin'ny fahalemena ara-moraly tsy manao izay andresena ny fahalemena ara-tsaina fa sika miresaka mikasika ny fihezana manao zavatra izay zany hoe niezaka nianatra fitendrena gitara andre mandeha satria tena naniry fatratra ny mpitarika fiderana sady mpitoroteny fa tsy teo mpitoroteny fotsiny tamin'izany fa fohy loatra ny ratsatanako tena kely loatra ireo tanako ary tsy afaka nametraka azy ireo miodidina ny tanana ilay gitara koa za tsy nianatra mozika tany an-tsekoly fa sady tsy mahay fakoatr'izany tsisy olana fakoatr'izany tsy nisy olana tenako ataon'ny olona dia ny hoe mila mitombo ao amin'ny herinao ianao ao amin'ny talentanao dia mila mitombo amin'ny safidy koa ianao ireo safidy tahaka ny toetrako ireo safidy tahaka ny fitsipika teo amin'ny fiainako dia ireo zavatra izay afaka ny safidiko fa ny safidy zavatra maro ka afaka nytombo aingana tamin'izany zany hoe ny olona iray raha-baky teny afaka miova toetra indray andro satria safidy zany fa amin'ireo herintsika sy ireo talentantsika ary ny tena tiako lazaina dia hoe mialohan'ny hanomboanao mitombo dia mila manomboka mamantatra ianao hoe iza ka mifandraisa amin'ny tenanao ny amin'izany ary ataoko fa tena manandanja zany ary betsaka ny olona tsy tia ny tenany loatra ary tsy tiany akory aza ny mantatra ny tenany ka tsy miraiky akory izy ireo ny mba novan'izay ifandraisany amin'ny tenany tsy mitombona ny fitomboana raha tsy efa milamina amin'ny tenantsika isika ary ny ray dia hoe ny lalan'ny fandiniana izay milaza fa ny fandiniana mamela ny fitomboana hanarina izay tsy vitantsika ary ny marina ny ampianariko ao dia ny hoe mahanatra kefa maro isan'andro sika fa miatrika zavatra samy hafa isan'andro sika rehetra ko maninona ny olona sasany no mitombo amin'ny alalan'ny traikefany ary ny olona sasany tsy dia maheno olona sika milaza hoe tena ny traikefa ny mpampianatra tsara indrindra tsy atsy zany satria raha ny traikefa ny mpampianatra tsara indrindra dia rehefa mianatra zany sika dia tokony hoe vao maika miatsara koa Josy sika senao mahalala olona maro efa mianatra izy ireo fa mbola tsy mitombo tsara koa hatrany foana azonao ve sy zahatra lazaika tsy ny traikefa izany mpampianatra tsara indrindra fa ny traikefa voalanjalanja no mpampianatra tsara indrindra dia izay no tonga amin'ny fandiniana amin'izany satria ny zava-misy dia sika rehetra samy manana ny ratratsika ka ny fanontaniana tsy hoe inona no tsy afaka ao na izay voakorotanao fanontaniana dia hoe inona no nianaranao fa ny zavatra hitako efa ela be izay dia ny hoe mahandra-pijanoko manokana fotoana anaovana tanjona sila zany hoe misy fotoana amin'ny herinandro misy fotoana amin'ny herinandro izay tokony andehanako hijerevana sy andiniana izay heverana mikasika izay nianarako avy tamin'ny tenin'Andriamanitra fa raha mijanona ela loatra aho ka mikajy izany sy mandinika izany mianatra izany dia izany no mampifanaraka ilay fitomboana amiko dia mianatra avy amin'ny alana an'izany ary ny fanontaniana dia izao foana hoe inona no nianaranao avy tamin'ireo zavatra izay nandalovanao ainao ve ny fomba nianarako nitondra olona tsara ahoana no nianaranao avy amin'ny tranga izay nitondrana ratsy eny ary ara-baky teny tao anatin'ny fiainana mihitsy na dia tao anatin'ny tontolon'ny fiangonana azy izay nitondrana ratsy tsy nankasitrahana nankalazaina ratsy tsy noajaina hitanao nomena izay tsy tokony natolotray dia karazany zavatra maro zany fa hitanao zao tsy niova tamin'izany satria tena natsiary mihitsy fa Andriamanitra ny antso mba hitantana asa fanompoana ngeza ary fantatro fa nahazo olona maro izay ary voavitra tamin'ny alalan'ny
fianarana ny fomba fahatsapana fa tsy mba nitondra oloatrany mihitsy ary zany dia ohatra tsotrany amin'ny ny olona milaza fa tena traikefa ratsy zany hoe niany azoko dia traikefa ratsy foana fa ny ataonao zao dia milaza hoe alaivo daholo ny traikefa ratsy rehetra dia saina dia menara ry alaivo ny tsara avy amin'izany afaka navelako fotsiny zany anao abel'olomposy feno fangidinaka mety namoaka hivoaka ny kanja toera-pilalaovana fa tsy afaka ny anao zay anampanaovan'andriamanitra mihitsy ara zany izao ny zavatra fantatro amin'izao famarana an'izao raha mijery ny fiainako ankehitriny sy izay misy Andriamanitra dia nanao zavatra mahafinaritra betsaka ho ahy izay mihoatra lavitra n'izay noheveriko. Izany ke taloha tsy navita na dia seminera mikasika amin'ny fahitsiana fotsiny aza. Josy tsy navita aho, tsy navita fa nijery aho dia nilaza hoe naninona ary izao no mitranga. Satria rehefa nanomboka nanamboatra ny tanjoko dia niainga avy amin'ny teny kely aho. Fa rehefa nitombo ianao ka mitohy foana dia afaka amin'izany tanjony izany ianao dia tafavoaka ho azy ianao dia hivelatra dia hitohy amin'ny fitombona. Fa rehefa nitodika nijery fa tsara n'Andriamanitra sy ny fanekeko ny amin'ny fitombona manokana no heveriko fa antony fototra roa izay maheto andro any. Ary tena feno fisaorana ny amin'izany ary ny tena tiako dia hoe boky tsotra izany izay afaka hakan'ny olona ireo lalan'ireo. Ampiariny izany dia manomboka mitombo izy. Tena nanoratra zavatra mahafinaritra maro ianao misaotra tamin'ny fiarahanao tamin'ny andro any. Tena hitanao mba ilaza zavatra kely fotsiny any amin'ny John hitanareo izy aloha dia tena namana izy Dave tokoa ary izany fifandraisa izany dia efa niforona ataonany maro. Ary izy dia nanoratra boky mahafinaritra maro ary afaka no hitanareo daholo izany amin'ny alalan'ny fizahana azy amin'ny site web John Maxwell ary ny bokiny dia tena mora takarina mihitsy ary sasany amin'ireny dia miopana amin'ny fiarahamoniny fandraharany fa ny tsirairay amin'ireny dia avy amin'ny fipetrara-baiboly izay tena hita fa anampy ianao fa manantena fotsiny fa izay nydrenesinareo androany dia ampahery anareo mba hitombo kokoa ary hiaina ny fiainana izay no man'Andriamanitra ivelomanao.